Ny fividianana entana izay mitentina 4,000 ariary eo anivon'izay ontoana izay moa no ahafahana mandray anjara ao anatin'ny tomboalany sady mahazo fanomezana ihany koa rehefa manjifa mihoatra n'izay 4,000 ariary izay tsehatry ny zavakanto zany ny tontolon'ny mozika tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny 70 taonany amin'izao fotoana izao ny sekoly fianarana mozika EGM 67 hectare misy ny hetsika amin'ny fanandrify amin'izay ny karakarain'izy ireo araka izao fanazavana ny tompona andraikitra izao. Tokony asiana fanadinam-panjakana ny sehatry ny mozika indrindrindrindra ny sehatry ny gitara hoy Andriamatoa Ranaivo Miadana Aintsoniony fantatra amin'ny anarana ihany koa hoe Monsieur Ntso tompona andraikitra voalohany eo amin'ny École de guitare et de musique Madagascar na EGM et 67 hectare. Efa manana lenta amin'ny titarany sy tokoa mantsy ny malagasy hoy izy. Amarina ny tom-pianarana ary atrika ny 10 taonany sy tokoa ny sekoly ary misy ny hetsika maimaimpona ho toto-saina entina hanamariana zany. Fa amin'ny sabotsy faharoa volana jolay dia hetsika fahatsiarovana mpitendry gitara goavana izay ataon'ny mpianatra EGM tafiditra ao anatin'izany Etienne Rambotina na hoe Bobola. 7 taona io rangahy io no nandao antsika zao tamin'ny 7 arivo dia 7 taona tiarina tsy mbola nisy mihitsy ny hetsika na anankiray ary mba nentina natsiarovana anazy nefa anisany nametraka zavatra goavana be teto amin'ny firenena. Noho izany ataonay adidy izay zay mpianany tamin'izany fotoana zany no mampatsiahany génération antiériny hoe nisy zany rangahy zany ary ho tendrena amin'ny fotoana io ny hirany maromaro vitsivitsy izay atao amin'ny IKM ny asabotsy faharoa ambin'ny folo ny volana jolay. Nahatratra 50 nisan'ireo mpianatra nahavita ny tom-pianarana feno navoakan'ny EGM tao anatin'izay 10 taona nisin'izay. Misy ny lasa nivelany hinandranto conservatoire, misy kosa ireo ho nitrandraka ny talenta manokana. Maro tokoa mantsy ireo mpianatra tsy nahavita fianarana gitara hatramin'ny farany hoy hatrany ny tompona andraikitra. Mahatratra 500 kosa ankehitriny ireo mpianatra manerana ireo ivitoeram-pampiafanana misa enina. Tsikaritra fa ny vehivavy no tena liana amin'ny fianarana gitara ankehitriny ary mety ho vokatry ny fivelaran'ny fiarahamonina zany hoy hatrany Monsieur Ntso. Dia ny fanadihadiana miompana tamin'ny mozika iny ihany koa topoko lasy topoko vavy no hanomezako fotoana ho anao indray ho amin'ny rampitso hametrahako ny veloma mandra-pitafa ihany koa ho amin'izay andro ny rampitso izay veloma tompoko.